Bonjour, bonsoir à tous. Tsika rehetra ny tokantrano any manonona ny fiadanany tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Ny tompony hiasy hitantana antsika ary tompony hanokatra ny masom-panahintsika raha hiara-hianatra indray sy handinika ny teniny amin'ity anio tia etsika izany. Mafimafy ny lesona izay nianarantsika faraparany iny satria eo amin'ilay resaka hoe fandrefesana ny tempolontsika izany ary ny faranantsika tamin'ny heriny dia namarantsika mikasika ilay resaka hoe Jesosy maty 3 andro sy 3 alina. Alohan'ny dirantsika amin'ny lesona manaraka zany dia mamitina global zany tsika ny mikasika ilay resaka hoe fandrefesana ny tempoly izany sy mikasika ny lesona le Jesosy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro iny. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika hiaraka ivavaka isika. Jehova Andriamanitra ray io miantso ny anaranao zay amin'ity anio ity indray. Ko raha hiara-hianatra sy handinika ny teninao zay ray dia mangataka aminao aoka ray ny fanahinao no hiasa indray aminay rehetra eto, anamasina anay sy tantananay ho amin'ny marina rehetra. Aoka ray ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy tantananay. Aoka ray ho androrawanao anay ianao amin'ity anio ity. Ary aoka le rahany zanako ny andakotra anay ka hiaro anay amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra. Eo ampilatananao ray no metrahanay ny fampianarana amin'ny teninao sy amin'ny herina fahatanjahana fa mifanahinao rery ihany. Aoka ny fanahinao hiasa amin'ny fahafenona hamantaranay ny sitraponao. Sokafy ny fonay sy ny sainay mantaranay ny sitraponao ka dia mitenena ray io fa vonikehino izay vahoakanao. Eny Andriamanitra ray, esory eo anatinay ny fisalasalana, esory anatinay ny fisainana tsy avy aminao. Voaka ny fanahinao no andresy lahatra anay. Ka le fanaraty izay mialokaloka, mitondra fanakorotanana, mitondra doty, mitondra sakatsakana maro samihafa, dia roahana amin'ny anaran'i Jesosy ary le vonina amin'ny amin'ny rahany zanak'ondry tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay na amin'izao fampianarana izao, na amin'ny tokantrano tsirairay avy na amin'ny fifandraisana izay fifandraisanay. Fa mandidy anao zay ry Satana devoly, miala ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao sy amin'izay masana ny fampianarana izao na ny tokantrano na amin'ny fampitana ny fampianarana. Le vonina ianao ry Satana sy ny asanao rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao na aminay tsirairay avy na amin'ny fifandraisana na amin'ny tokantrano misy anay na dia kely monja azy fa efa levony Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray ka lazay ny anaranao mena voninahitra ny ianao. Dia aoka ray le fanahinao maheriny no hiasa hatanteraka ny sitraponao. Eny Andriamanitra izay miaraka eto ihany koa dia mpanombo tsy masoa ary tsy matoky eto anatrehanao tsy manana fahamarinana dia kely azy. Ka ninona ray fahotanay na tsy famendrehana vitanay teo anatrehanao. Kanefa mbola tsy nifonanay taminao. Dia angatahanay fifonana sy famindram-po amin'ity anio ity. Mamindrafo aminay ray io. Mamela ny eloka irenao. Mangataka aminao a Jesosy io. Diovy amin'ny rahanao zay Kristy ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka. Aoka ray ny fanahinao ny hitantana sy vimina anay ary anamasina anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray io. Ankalazaina mandrakizay ny anaranao. Mena voninahitra ianao ray hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia, halleluia. Dia mitenena ray efa vonikehiny reto mpanomponao anaran'i Jesosy. Amen. Rosoarintsika ny amin'ny lesony. Raha nijery zany tsika amin'ny farany iny mikasika ilay resaka hoe Jesosy maty 3 andro sy 3 alina. Dia maninona moa Jesosy Tompo no nanome antsika ny famantarana iny zany. Satria dia ny antony dia zao hoe mba tsy ahavoafitaka antsika. Ary indrindra ao anatin'ilay fandrefesana ny tempolontsika. Ka ao anatin'ny fandrefesana ny tempolo dia misy ilay hoe
ao anatin'ny faritanin'i Jehovah zany satria ao anatin'le refin'i Jehovah. Dia le refin'i Jehovah inona ny refiny? Ny ao anatin'ny soratra masina ny refin'Andriamanitra. Ary misy famantarana omen'Andriamanitra zany ao anatin'io fandrefesana ny tempoly io. Dia nijery sika satria hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, aminazy no azotsika ny famonjena. Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'iray fa tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay varavarana fidirana ao amin'ny tempoly. Jesosy Kristy ilay sorona eo amin'ny alitara, fandoroana ny fanatotra, fanaovana fanatim-panavotana. Izy le raha nalatsaka teo azahoantsika famonjena. Ka raha diso ny fahalalantsika zany an'io Jesosy io, dia diso ny famonjenantsika. Satria Jesosy dia miteny manao hoe fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ho avy ilaza anao hoe izaho no Kristy. Na ilaza hoe indro ary Kristy, fa izy Kristy sandoka sy mpaminany koa Kristy. Ka anao famantarana sy fahagagana. Ary enina dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Misy zany io famitahana io. Ary Satana dia zao mahay manova ny endriny izy ho tahaka an'inona? Anjeliny mazava. Ka Satana mahay mampiova ny endriny. Ny fampianarana hoentiny ihany koa dia zao hoe mitondra amin'ny famitahana zany zay zavatra zay. Ka raha fitaka ny henontsika zany dia zao maninona? Tsy tanteraka ny famonjenantsika zany. Betsaka ny laza kasika ny fampianarana farany iny. Manao hoe tsisy mahozongozona ny finokona amin'izany. Ny namaty Jesosy namatyina dia ampy azy zany. Ka moa Jesosy dia voatery hoe maty alarobia zany. Jesosy maty zoma dia efa ampy anay zany. Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana ampy anay zany. Ny filazana zany dia fanaovana tsinitsinina ny tenin'ny Kristy. Manao hoe tokana ihany ny famantarana omeko anareo. Dia izao Jesosy. Tahaka ny Jona telonandro sy telonalina tao kibony hazan-drano lehibe dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona telonandro sy telonalina ao akibony tany. Ka le olona miteny manao hoe tsisy mahozongozona ny finoko zany, mba fatan'le olona ve ny atao hoe finoana aloha voalohany indrindra. Satria raha vao miresaka hoe finoana antsika dia betsaka ny milaza. Ny any finoko katolika za tsy vongotra roa amin'ny katolika zany, za protestanta, za evangelika, nizao koa ny sasany zay apokalipsi zay adventiste zay vahoany oloko zay zao. Dia miankina, zay zany ny fikiran'le olona. Tato amin'ity fiangonana ity ny namonjena. Raha tsy tato tsy ohatr' zao. Raha tsy io paster io tsy ohatr' zao. Za tsy miala ato. Nge tsisy miteny anao hoe mialao anao. Fa ny zavatra ambara eto dia zao hoe mandrefy le tempolin'Andriamanitra tsika. Ozy ny soratra masina ao amin'ny apokalipsi toko 1:10 amin'ny andiny voalohany dia milaza izy manao hoe refeso ny tempolo izy sy ny alitara ary isao izay mivavaka ao izy. Dia ianao ve anisan'le mivavaka ao ianao? Ianao ve anisan'le ao anatin'le refin'i Jehovah ianao? Ao anatin'le faritanin'i Jehovah sa anivelan'le refin'i Jehovah anivelan'ny faritany? Ao anatin'le tombo-kasehan'ny fanamasina ve ianao? Amin'ny mahatempolo ny fanamasina anao izay hitantsika ao anatin'ny tempoly. Hita ao ve eo re famantarana ireo? Izay nianarantsika teto teo amin'ny fandrefesana ny tempoly. Fa raha milaza sika manao hoe ny finoko dia katolika, ny finoko protestant, ny finoko evangelika, ny finoko zao apokalipsi, adventiste sy ny sisa. Tsy finoana izany. Fa zany dia inona? Anaram-piangonana ihany zany. Anaram-piangonana ihany zany. Fa ny finoana amin'ny matsika kristianina tsika. Tahaka ny zareo musulman zao dia ny finoana zareo dia iny. Alà ny finoana. Mino ny Alà izy, mino ny Mahome izy. Ny zareo boudista, mino ny Bouddha izy. Fa ho antsika kristianina inona ny atao hoe finoana? Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy ny fiainantsika.
finoanan' Jesosy zay maha-kristianina antsika satria mitondra ny anaran'ny Kristy tsika. Ka eo amin'ilay hoe finoana maha-kristianina dia zao Andriamanitra manao hoe refeso ny tempolo sy ny alitara isao zay mivavaka ao. Jehovah zany manana ny refiny. Ny refina apetrak'Andriamanitra teto mikasika an' Jesosy zay inoantsika dia zao Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro. Nalevina nijanona tao pasana 3 andro 3 alina, nitsangana tamin'ny andro 9. Zay le refin'i Jehova. Anankiray koa nefany fampianaran'ny Eglizy fa tsy araka ny soratra masina. Jesosy maty zoma nitsangana tamin'ny andro alahady, tsy nahazo 3 andro 3 alina, nitsangana tamin'ny andro alahady. Fa le Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro nitsangana tamin'ny andro sabata, tamin'ny andron'ny tompo nahazo 3 andro 3 alina. Zany hoe misy Jesosy anankiroa zany ireo. Ka amin'ny finoana kristianina zany dia zao misy Jesosy anankiroa zany. Ka izy ary n'izy amin'ireo dia mazava ho azy zay araka ny soratra masina ihany satria Kristy dia tsy maintsy mandeha araka izay nanoratana azy izy. Jesosy no niteny an'izay. Dia nanokatra ny sain'ny mpianatra izy alalan'ny soratra masina. Fa Kristy dia ho faty, hiaritra, ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro 9 araka ny soratra masina. Ny finoanao an'izay zany dia zao mitsofoka ao anatin'ilay refin'i Jehova ianao. Ny tsy finoanao an'izay any ivelan'ny refin'Andriamanitra ianao. Any amin'ny fampianaran'ny Eglizy ianao. Dia tsy ao anaty refin'i Jehova zany ianao. Zany hoe ny fiangonana kristianina zany zao amin'izao fotsika amin'ny teny zao misy finoana anankiroa zany. Ny anankiray finoanan' Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro, ny anankiray finoanan' Jesosy maty azoma. Io Jesosy maty azoma io dia manao ahoana? Iza no niinstaurean'izy io? Iza no nametraka anazy io? Ny Eglizy Katolika no nametraka anazy io. Efa ninoantsika teto zany amin'ilay resaka ilay hoe vidéo mikasika ny conférence nataon'ilay kardinaly mikasika ny resaka hoe sabata sy ny alahady. Satria ilay andro alahady lasa andro ivavahana izy io. Inona natonga an'izy io andro ivavahana? Satria ny Eglizy nanao hoe nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andron'ny tompo Jesosy Kristy dia lasa nataon'ny Eglizy ho andro fivavahana ny andro alahady. Ny Eglizy no nametraka an'io. Vokatry n'inona ilay hoe andro alahady? Vokatry ilay hoe fitsanganan'ny tompo tamin'ny andro alahady. Ka maro no manaraka ny finoana io zany hoe Jesosy nitsangana tamin'ny andro alahady io. Maro no mivavaka amin'io andro alahady io. Iza daholo mivavaka amin'ny andro alahady io? Akoatra ny Eglizy Katolika izay nametraka azy zany, ny protestanta, ny batista, ny fiangonana evangelika maro isan-karazany, na ny témoin ihany koa raha izay mino an'izany fampianarana izany, ny mormon mino an'izany, ny adventiste na dia mivavaka sabata aza mino izy fa hoe mino izy fa Jesosy nitsangana alahady. Ny adventiste tsy mino an'izany hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany hoe nahazo 3 andro 3 alina zany. Ny ao amin'ny adventiste dia miteny nga voatery mahazo an'izany Jesosy. Dia mba mampalahelo aika. Sy ny fiangonana sekta maro samihafa mino an'izany Jesosy mitsangana amin'ny andro alahady zany. Ka ireo zany izay fiangonana rehetra zany izay mino an'io Jesosy io maty azoma nitsangana amin'ny andro alahady io dia manamarina ny Eglizy, manamarina ny asa nataon'ny Eglizy Katolika nametraka an'io andro fivavahana amin'ny andro alahady io. Ny fiangonana rehetra izay mino fa Jesosy Kristy maty azoma nitsangana alahady dia manamarina ny asa nataon'ny Eglizy nametraka ny andro alahady ho andro fivavahana. Satria fitsanganan'ilay Jesosy maty zoma. Dia finoana anankiray zany izay, na dia eo ary ny fahasamihafana misy azy ireo, satria manana fahasamihafana izy. Ny Eglizy Katolika dia zao mivavaka amin'ny sarivongana izy, mivavaka amin'ny olona masina izy, mivavaka amin'ny Maria izy,
protestanta tsy mivavaka amin'ny mari protestanta tsy mivavaka amin'ny olona masina tahaka ny fiangonana evangelika ao ny manao batisany zazakely ao no manisy evangelika koa no manao batisan'olo-dehibe fa inona ny ifandraisan'izy ireo na dia eo zany fahasamihafana le hoe unité dans la diversité dia inona fa la Jesosy mahatsoma nitsangana amin'ny andro alahady finoana ray zany zay refy anankiray zany zay ka amin'ny marefy anankiray azy zay faritany ray zay dia zao hoe le andro alahady nitsanganan'i Jesosy mahatsoma io lasa andro ny tompo io zany lasa norme io zany lasa refy ary ny eglizy rehetra zany izay mitandrina ny andro alahady io dia manaja n'inona zany izy manaja ny didy fahatelo ny eglizy katolika ao anaty katesisy ny eglizy rehetra zany zay manaja ny andro alahady ho andro fivavahana ho andro ny tompo dia maninona manaja ny didy fahatelo ny eglizy katolika ao anatin'ny katesisy manao hoe manaja ny andro alahady aza miasa fa manompoan'Andriamanitra zay didin'ny eglizy io tsy dia faly ny eglizy amin'izay zavatra hoe saotra ry zanako merci mes enfants vous êtes tous mes enfants zanako daholo nge nareo na dia samy manao any rehefa manaja an'io nareo dia zanako daholo nareo zany manapirofo eo anatrehan'ny eglizy katolika ho an'ireo olona rehetra zany zay mitandrina ny andro alahady io ho an'ny olona rehetra zay mino an'i Jesosy mahatsoma io satria manamarina an'le andro ny tompo andro alahady nataon'ny eglizy katolika ho andro fivavahana dia manapirofo eo anatrehan'ny eglizy katolika fa ny eglizy katolika no marina ho an'ireo olona rehetra zany zay mivavaka amin'ny andro alahady io ho an'ny olona rehetra zay mivavaka amin'i Jesosy maty zoma io nitsangana amin'ny andro alahady dia zao manamarina fa ny eglizy katolika no manana ny fahamarinana manapirofo ny eglizy katolika zany izy hoe marina ny asa nataon'ny eglizy katolika marina ny fahamarinana napetraky ny eglizy katolika ary ny eglizy katolika raha dia miteny manambara manao filazana mihitsy na le kardinal zay nilaza iny koa raha tsy diso nanao an'izay filazana zay izy hoe ny fitandreman'ny zao mihitsy lazain'ny katolika hoe ny fitandreman'ny kristianina hafa rehetra zany na protestanty na inona na inona ny andro alahady ho andro fivavahana dia tsy mahatonga azy iny tsy mahatonga azy ho samihafa amin'ny eglizy katolika fa io mahatonga azy ho katolika satria manaraka ny didin'ny katolika izy ny fanajan'ny fiangonana rehetra ny andro alahady ho andro fivavahana nitsanganan'le Jesosy maty azomany nitsangana alahady io dia mahatonga azy iny mahatonga azy ho katolika satria didin'ny katolika io andro izay zany ny refy anankiray zay refy anankiray faharoa dia zao ny sabata zay andro ny tompo mbola io ihany zany ny refy mbola io ny norme zany satria io no andro izay nitsanganan'ilay Jesosy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro nitsangana tamin'ny andro sabata andro ny tompo mino anazy io vitsy anisany mino anazy io tsy ho maro anisa mihitsy fa ho vitsy anisany mino anazy io Jesosy io le Jesosy araka ny soratra masina io ary ireo vitsy anisa ireo dia zao manaja le didy faefatra ny baiboly fa tsy didin'ny eglizy le didy faefatra ny baiboly ino io didy faefatra io manaja ny andro sabata anamasina azy ene manao ny asanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra mahatsiarova ny andro sabata ozy izy anamasina azy
fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Zay zany iny norma anankiray zay, refy anankiray zay. Zay ao anatin'io sabata io zany dia ao anatin'le refin'i Jehovah io. Zay ao anatin'ny alady dia ao anatin'ny refin'ny eglizy zany zay fa tsy refin'i Jehovah. Dia ahoana ozy izy Eli? Zao ny tenenin'ny Eli raisika kely aty amin'ny mpanjaka voalohany 7:20. Mpanjaka voalohany 7:20. Raisika kely zay a. Mpanjaka voalohany 7:20 dia ny 9:20. Ka eo zany l'izy manao hoe misy refy anankiroa zany eo. Ny anankiray le refy araka ny soratra masina ao anatin'le refin'i Jehovah zany. Dia ny anankiray le refy araka ny eglizy ao anatin'ny refin'ny eglizy fa tsy refin'ny soratra masina. Dia zao ny tenenin'ny Eli 7:20. Mpanjaka voalohany 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nakeo amin'ny olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahovila no irosaina ianareo. Raha Jehovah no Andriamanitra manara azy. Fa raha bala kosa dia manara azy fa ny olona tsy namaly azy akory. Dia io tenin'ny Eli io no everiko amintsika amin'ny teny io te. Raha Jehovah no Andriamanitra manara azy. Arao irefin'i Jehovah io. Arao irefin'i Kristy io. Maty amin'ny atsasaky ny herinandro nitsangana tamin'ny andro sabata. Andro ny tombo. Ahoana izy Jesosy? Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Dia imagineo nge zany eritrereto hoe diso le Jesosy inonao dia ozy ianao hoe tonga any amin'ray ve ianao? Ka raha diso ny finoanao ny Jesosy io zany dia diso ny famonjenanao zany. Dia ahoana izy izy eto? Manao hoe 9:20 teo. Mandra-pahoviana no irosaina ianareo. Raha Jehovah no Andriamanitra manara azy. Raha Jehovah no Andriamanitra manara azy. Raha Jesosy ilay voalaza ny soratra masina. Ny tokony arahanao azahoanao famonjena manara azy. Fa raha ozy ianao misafidy ianao ny ala Jesosy fampianaran'ny eglizy no inoko fahazoko famonjena. Safidio zany zay. Arak'ilay teneniny teo manao hoe fa raha bala kosa dia manara azy. Dia safidy zany Andriamanitra zany tsy mba miforse. Na ianao zany makao amin'ny refin'i Jehovah, na ianao manao amin'ny refin'ny fampianaran'ny eglizy. Tahaka ny hoe ao amin'ny refin'ny bala zany. Safidy zany ny antsika mikasika an'izay zavatra zay. Raha te azo ny fiainana mandrakizay zany tsika. Satria aiza moa ny azona ny fiainana mandrakizay? Ny fanarahana ny soratra masina ange no azona ny fiainana mandrakizay. Fa tsy hoe ny fanarahana ny tenin'ny olona na ny fanarahana ny soratanan'olona. Olombelona daholo ihany nge zany rehetra zany. Fa ny tenin'i Jehovah no maharitra mandrakizay. Ny fanarahana ny soratra masina no azona ny fiainana mandrakizay. Ny fanambarana ny amin'ilay Jesosy maty amin'ny sasaky ny herinandro dia araka ny soratra masina daholo no nambarantsika teto. Tsy namorona zavatra hafa tsika. Ka raha vao tsy araka ny soratra masina zany, tsy mahavonjy zany izay zavatra zay. Tsika milaza tsika hoe kristianina, mianatra baiboly, nefa tsika tsy manaraka izay voasoratra ao. Ahoana izy eo amin'ny Jaona 5:9, 7:30 sy 9. Jaona 5:9, Jaona 5:9, 7:30 sy 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 5:9, 7:30 sy 9. Dinianareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no anananareo fiainana mandrakizay. Ary ireny no manambara ahy. Kanefa tsy mety manantona ianareo anananareo fiainana. Mazava be nge zany teny zany. Ho antsika kristianina, eo mantsy le filazana manao hoe niary fa mino an' Jesosy dia ampy azy zany efa ngai voatery hoe zao na zao na zao na maty inona na maty inona.
fa rehefa mino an Jesosy maty teo amin'ny azy fijaliana dia ampy azy zany. Dia ahoana izy izy Jesosy manambara? Dia nionareo ny soratra masina izy satria ataonareo fa ho aminy no ananinareo fiainana mandrakizay. Ao anatin' iny? Ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Ary ireny no manambara ao Kristy. Ny soratra masina no manambara ny Kristy. Amin'ny teny frantsay izy dia teneny hoe ny soratra masina izy no me rendre témoignage ahy. Zany hoe no mijoro vavolombelona ho ahy zany. No miteny momba no manambara ahy. Dia toy izany le vaky teny manambara manao hoe kanefa tsy mety manantona ianareo anananareo fiainana. Lazainareo fa ao amin'ny soratra masina. Ny fanarana soratra masina zonona fiainana mandrakizay. Kanefa nareo tsy mety manantonay azonareo an'izany fiainana mandrakizay zany. Inona moa hoe tsy mety manantonay? Tsy mety manaraka izay voasoratra ao anatin'ny soratra masina. Manipaka izay voalaza ao amin'ny soratra masina. Dia safidy le izy zany, safidy le izy zay. Ka aoka antsika izany tsy hamita teny. Anao hoe Andriamanitra miaraka amiko. Be dia be nge manao an'izany na tamin'ny andron'i Jesosy ange nisy zany. Ny jiosy ange nanao an'izany. Aoka tsika laza manao hoe aveko foana le izy satria betsaka ny beloa mantsy. Betsaka ny madipo. Manao hoe rehefa mino an' Jesosy dia ampy azy zany. Fa za miaraka amin'Andriamanitra. Fantatro izay noko izy izy. Fantatro marina ve izay nonao? Ny jiosy ange nanao an'izany hoe. Io zany fiheveran-tena io. Io avinavina io. Aoka tsika tsy laza hoe Andriamanitra miaraka amiko. Fa ahoana ny afantaranao fa miaraka amin'Andriamanitra ianao fa ny efa ianao ara tsy manaraka ny teniny. Fa zany ange nataon'ny jiosy hoe. Jerentsika kely. Inona ny tenenin'ny jiosy? Ny jiosy dia nilaza manao hoe izay taranak'i Abrahama. Nanimbazimban'i Jesosy izy. Nanao blasfeman'i Kristy izy. Nanompan'i Jesosy izy. Fa izy ianao io izy. Fa izay taranak'i Abrahama izay. Ianao hoe mbola tsy ampy 50 taona aty dia nilaza fa nahitany Abrahama ianao izy. Izay taranak'i Abrahama izy. Nanana avinavina izy. Ohatran'ilay filazana hoe izay rehefa mino an' Jesosy maty amin'ny maty zoma dia ampy anay zany izay. Izay tsy mila malala an'izany. Rehefa maty anay Jesosy dia ampy anay zany. Dia ny jiosy nanao an'izay. Izay taranak'i Abrahama izay. Izay tsy mino anao izay. Ianao izay zanaka mpandrafitra kely io. Matio 7 andininy 7 sy ny 8. Matio 7 andininy 7 ka hatramin'ny 8. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona ny batisana izy dia hoy izy taminy. Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezeranao avy, koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana ianareo. Dia andininy 7. Izao ny zavatra misy. Aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama amin'ireto vato ireto. Eto moa zany ny resaka resahana eto. Nisy ilay adihevitra nataon'i Jesosy mikasika ny resaka momba an'i Abrahama tamin'ireo jiosy. Fa teto indray ilay adihevitra nisy teto adihevitra tamin'ny Jaona mpanao batisa sy ireo fariseo. Nanontany hoe fa iza moa ianao? Angamba ho ianao ny Kristy sa izy ianao? Dia nitenen'ny Jaona mpanao batisa izy reto manao hoe ry taranaky ny menarana, iza ny manoro hevitra anareo handositra ny fahatezeranao avy, koa mamoaza vo mendrika ny fibebahana ianareo izy. Ary aza manao anakapo hoe, aoka zany tsy ana zay ilay izy hoe aoka tsy anana avinavina. Ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Aoka tsy laza zany anao hoe manana ny Abrahama ho rainay izay. Avinavina zany zay. Fa Andriamanitra hozy izy Jaona dia zao mahay manangana taranaka na zanaka amin'ny alalan'ireto vato ireto. Ny tsy finoan'ireo jiosy ireo ny tenin'Andriamanitra. Voalohany nampitoraina ny Jaona mpanao batisa. Faharoa,
le tenin'Andriamanitra tonga nofo mihitsy no nylavina izy ireo dia Kristy. Vokatry ny fandavan'izy ireo ny Kristy dia tanteraka io voalazan'ny Jaona io. Faminaniana tanteraka io. Manao hoe Andriamanitra mahay manangana zanaka amin'ny alalan'ireto vato ireto. Tanteraka tokoa izy zany. Satria tsy nino an'i Kristy izy ireo rehefa nitonga Kristy fa nilaviny Kristy, nofatsihiny Kristy. Nororany Kristy, nataony tsinitsinina Kristy. Dia jereo tsara ty amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10. Raisika kely. Asan'ny apôstôly toko 7:10, 9:70. Dia inona ny zavatra misy eo? Asan'ny apôstôly toko 7:10, 9:70. Eo amin'ny asan'ny apôstôly zany. Dia vakitsika ny 9:70. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, izany hoe mantsy an'i Jiosy zany io. Ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa manday izany ianareo ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika azo fiainana mandrakizay, dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izahay. Ianareo no tsy maintsy notoriana ny tenin'Andriamanitra aloha. Sika inge milaza hoe mitory ny filazantsara. Inona moa notorintsika zany? Inona io filazantsara torintsika io? Mampianatra ny amin'ny Kristy. Kristy izay azahoana famonjena. Ny zavatra torintsika dia le tenin'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra inotsika dia zao mandany io tenin'Andriamanitra itsika. Mandany le fahamarinana hoentin'ny tenin'Andriamanitra. Ka le refin'Andriamanitra mihitsy ange ny lavitsika zany. Inona ny maha-kristianina antsika raha lavitsika le tenin'Andriamanitra? Kristy no lavitsika. Dia ny lavin'izy reto Kristy. Dia ahoana ozy izy? Ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa manday izany ianareo, zany hoe manday le tenin'Andriamanitra ianareo. Rehefa manday izany ianao, tsika izay mandany io Jesosy io maty amin'ny tsasaky ny herinandro, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, tamin'ny andro ny tompo, ao anatin'le refin'Andriamanitra. Rehefa manday izany ianareo ka manao ny tenanareo tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay, dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izahay. Tadidio tsara ange. Fa Andriamanitra amin'ny mijery ny andro ny tsy fahalalana. Raha tamin'ny fotoana mbola tsy nafantatra amin'izany ianao, tsisy problème, tsisy olana zany. Fa ankehitriny ianao nampahafantarina Andriamanitra anao no marina. Dia hoy izy ny tenin'ny soratra masina manao hoe fa ankehitriny Andriamanitra dia miantso ny olona rehetra hibebaka. Fa raha mandà koa ianao tahaka an'ireo Jiosy izay nandà dia nanahoana? Andriamanitra ange mahay manangana zanaka ho azy koa. Isolo ny toeranao rehefa tsy vonona ianao, rehefa mandà ny famonjena, mandà ny antso ianao. Andriamanitra mahay miantso olona hafa isolo ny toeranao. Tahaka an'ireo Jiosy izay nandà ny fahamarinana, anika nitodika nakany amin'ny jentilisa. Ny apôstôly nitondra n'izany filazantsara ny fahamarinana zany, filazantsara ny fanjakana zany. Ka rehefa naheno zany ny jentilisa, dia ahoana ozy izy? 7:70. Jereo tsara. Satria ny zavatra niteneniny teo eo amin'ile 7:70 tapany farany dia ahoana ozy izy? Manao hoe fa rehefa manday izany ianareo ka manao ny teninareo tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay, dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izahay. Dia eniny jentilisa zany zay zavatra zay, dia eo amin'ny 7:70 dia ahoana ozy izy? Ary rehefa nandre zany ny jentilisa, dia faly izy ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra, ary izay voalahatra ho an'ny fiainana mandrakizay dia ny rehefa nandre izany ny jentilisa dia faly. Hoe tena hay ve zay tena namindran'Andriamanitra fotoko, dia nankalaza ny tenin'Andriamanitra izy dia toizany tsara, ary izay voalahatra ho an'ny fiainana mandrakizay dia nino? Izay voalahatra ho an'ny fiainana mandrakizay dia nino? Maninona izy reto no voalahatra ho an'ny fiainana mandrakizay? Satria ilay Jiosy izay natsoina dia nanahoana? Tsy mendrika ho an'ilay fiainana mandrakizay. Eo amin'ilay 7:70 izy miteny an'izay zavatra zay. 7:70 tapany voalohany. Vakitsika manomboka amin'ny 1:1. Ahoana izy izy? Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fahasahiana ka nanao hoe ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa manday izany ianareo
ka manao ny tenanareo ho tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay zany hoe ny fandavana an'io jesosy io zany maty amin'ny atsasaky ny herinandro nitsangana tamin'ny andro fahatelo ao anatin'le refin'Andriamanitra dia zao manao ny tenantsika zany tsika tsy mendrika tsy ho mendrika azo ny fiainana mandrakizay satria manday izany teny zany tsika manao ny tenantsika tsy ho mendrika azo ny fiainana mandrakizay fa zay mino izany kosa dia tahaka nyreto jentilisa zay faly sy ny ravoravo ireto nandray izany teny zany 7 ary rehefa nandray izany ny jentilisa dia faly ka nankalaza ny tenin'Andriamanitra nankalaza ny tenin'Andriamanitra tsika ve mba mankalaza ny tenin'Andriamanitra tsy mankalaza tsika satria tsy mino zay voasoratra tsika manday isika aleotsika ny fampianarana omen'ny olona fampianarana voatolotry ny razana zay ny fampianarana omen'ny soratra masina atsika fa rehefa nandre izany ny jentilisa dia nany nankalaza ny tenin'Andriamanitra satria nino izany teny mena azy zany izy ny tenin'ny laviny jesosy ny teny manambara manao hoe ny vato izy izy zay ny lavin'ireo mpanao trano izy izy lasa nina lasa vato fehizoro le tenin'Andriamanitra nomena azy ireo na tsipy ny tery-ambaravarakely tary fa alohan'le fampianaran'ny eglizy jesosy matsangana amin'ny andro alahady tiany anay ty ino mavonjy anay nefa ivelan'ny refy io fa nefa ianao nefa izy nomenan'io sika fiangonana zay misy io zany io zany nomenantsika zahotsika famonjena nefa ny lavitsika zay alohantsika zany fampianarana omen'ny eglizy fampianarana voatolotry ny razana fampianarana omen'ny olona fa tsy mba nankalaza le tenin'Andriamanitra tsika zay nomenantsika azona le fiainana mandrakizay ny jentilisa zay tsy nieritreritra azo an'izany famonjena zany hoe hitodika eo any amin'ny jentilisa zay faly izy sy ny ravoravo nankalaza an'izany tenin'Andriamanitra zany izy nisy lanjany taminy zany dia rehefa nandray an'izany izy dia inona ny récompensen'izy ireo inona ny voka-tsy omen'Andriamanitra azy ary izay voalahatra ho an'ny fiainana mandrakizay dia nino voalahatra ho an'ny fiainana mandrakizay dia nino zay nankalaza ny tenin'Andriamanitra io nandray ny tenin'Andriamanitra io zany dia lasa anisan'ny olom-bovonjy izy zany omenan'izany fiainana mandrakizay zany fa le olona nandala teny dia zao tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay araka le teny zao satria na iny nandala teny izy zany hoe miankina be zany amin'io le fiainana mandrakizay ny fandavanao ny tenin'Andriamanitra zany dia zao hoe tsy mendrika ho an'ny fiainana mandrakizay zay ny dikany ny fankalazanao ny tenin'Andriamanitra dia filazanao fa mendrika ho an'ny fiainana mandrakizay safidy zany ianao dia hoy izy ny teny soratra masina Romanina 7:17 ahoana izy izy Romanina 7:17 raisitsika kely Romanina 7:17 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ahoana ary nolazaintsika ny jentilisa zay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana ahoana ary nolazaintsika eo izy reto jentilisa reto tsy nitady ny fahamarinana nefa nomen'Andriamanitra an'izany fahamarinana izany inona mo fampitahana zay ataontsika eto fampitahana ny jios sy ny jentilisa zany amin'le hoe fampitahana an'le hoe finoana an'ilay tenin'Andriamanitra sy finoana ny tenin'olombelona ka ho atsika zany raha mieritreritsika hoe amin'ny alalan'ny fampianaran'olombelona no azahoantsika ny fiainana mandrakizay dia fa mitahantena zany zay zavatra zay araka le teneniny teo manao hoe ahoana ary nolazaintsika ny jentilisa zay tsy nitady fahamarinana nahazo fahamarinana nefa fahamarinana zay avy amin'ny finoana ny fahamarinana zay omenantsika zany fahamarinana amin'ny finoana ilay tenin'Andriamanitra io fa tsy finoana ny tenin'ny eglizy io finoana an'ilay Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro araka ny soratra masina fa tsy finoana araka ny fampianaran'olombelona ny fampianaran'ny eglizy ka vokatry ny tsy finoana izy ireo tsy finoan'ny jiosy dia zao lasa ny sokatra ho an'ny jentilisa ny famonjena
toko faraky amby folo andininy raiky amby folo romanina toko faraky amby folo andininy faraky amby folo eo akaiky ihany dia ozy izy dia hoy izao sao dia tafitohina ho lavo anie ny Israely sanatria izany fa ny fahatafitohinany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialina azy fa ny fanafitohinany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialina azy zany hoe ny fianjerahan'izy ireo zany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa io tanteraka le teny tany amboalohany resahantsika mikasika le Jona mpanao batisa manao hoe mamoaza vomendrika ny fibebahana hoy Jona aza manao hoe zay taranaky Abrahama fa lazaiko aminareo fa Abrahama Andriamanitra mahay manome taranaky Abrahama ho anareo amin'ny alalan'ny reto vato reto izy dia tanteraka izany raha tsika zany manao ny tenantsika eo tsy mendrika ny fiainana mandrakizay dia tadidio fa Andriamanitra manome ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona zay vonina ny andray izany fiainana mandrakizay izany ary araka le tenin'i Jesosy manao hoe ny voalohany no farany ary ny farany no voalohany dia zao azagaga itsika raha ny olona mpijangajanga raha ny olona mpivarotena raha ny olona mpangalatra raha ny olona gadralava raha ny olona mpanompo sampy ireny ray ny aloha lalana atsika fa tsika zay milaza fa mivavaka kristianina eo miady teny manaraka ny didin'olombelona sy ny fahendren'olombelona na raha tsika dia eo tsika no raisiny vitany amintsika tavelo atsika ka aoka re raha mandreny teny tsika tsy hanamafy ny fotsika tamin'ny androny fahasosorana ka esory eo amintsika zany avinavina zany esory eo amintsika zany avinavina izany eo koa ny jentilisa zay resy lahatra jentilisa zay resy lahatra nandrain'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana dia nitenen'ny apôstôly Paoly koa izy ireo tandrema ianareo izy fa sao dia miheviteny ianareo fa hoe ny jiosy nesorina ry zareo nampidirana anareo ka nareo indray ny lasa iavinavina fa raha Andriamanitra raha nanala ny reno izy izy nareo koa izy izy dia zao voositra koa nareo rehefa tsy manala ny teny ka na misy koa raha zany efa manaraka an'izao fahamarinana izao i Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro kanefa nahoana tsy mijoro amin'ny fahamarinana io fa manao kitotokoa dia mbola enjera ihany koa izy fa ny fanarahana ny soratra masina no azontsika ny fiainana mandrakizay be dia be zay fahadisoana zay eo amin'ny olona manao hoe tato amin'ity fiangonana ity ny namonjena anay io pastery io ngeny namonjy anay io tsy toy zay zareo tsy ohatr'izay dia akinina amin'ny pastera ny famonjena akinina amin'ilay fiangonana ny famonjena fa tsy akinina amin'i Jesosy Kristy tompony finoantsika Romanina toko faraky amby folo eo akaiky ihany andininy faharoapolo Romanina toko faraky amby folo andininy faharoapolo dia hono izy marina ihany zany ny tsy finoany no nanapahana azy ary ny finoana kosa no toeranao aza miavinavina fa mahatahora fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra dia tsy avelany koa ianao izy ny tsy finono izy no nanapahana azy zany hoe ny nanesorana azy zany ary ny finoanao kosa no itoeranao ny finoanao zany no itoeranao azoanao zany hoe manana plasy zany ianao amin'ny fiainana mandrakizay rehefa nandray an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao zany ianao dia efa manana toerana ianao amin'izany fiainana mandrakizay zany nomen'Andriamanitra anao araka le tenen'ny apôstôly teo hoe zay voalahatra ho an'ny fiainana mandrakizay dia nino izy zany hoe efa mifandraisanao an'i Kristy zany ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao ny fanarahanao ny tenin'Andriamanitra satria napetraka ao amin'izay ny finoanao dia efa omen'Andriamanitra toerana zany ianao amin'ny fiainana mandrakizay ireo zay tsy nino nesorina tamin'izay dia ny finoanao no mampitoetra anao amin'izay toerana izay ka aza vela isiaka io toeranao io zay aloha izy hoe tehirizo ny finoanao tany mafo izy zay anananao mba tsy isiaka ny satry-boninahitra ao ifinoana io zany tehirizina io amin'ny alalan'iny fitehirizana ny finoana fiambenana am-bavaka fianarana ny tenin'Andriamanitra
ny fanarahana ny voalaza ny soratra masina tsy anampiana tsy analany so dia ampiana didin'olombelona indray io andininy faraiky amin'ny roapolo ahoana izy izy teo fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra tsy avelany koa ianao dia mitandrema zany miambena araka tenin' Jesosy hoe miambena mandrakariva mivavaha mandrakariva Matthieu 7:1-2 ahoana izy izy ato Matthieu 7:1-2 tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra ka aoka tsy mitatena zany ireo le milaza manao hoe ary fa mino an' Jesosy dia ampy azy zany aoka tsy mitatena mihitsy sy ny fiantsoanao an' Jesosy Kristy ny fanambaranao za kristianina izay no azonao famonjeny fa ny fitehirizanao ny toerana io hoe mitoetra amin'ny finoana ve ianao sa tsy mitoetra amin'ny finoana satria ny finoanao no ahafahanao mitoetra amin'ilay fiainana mandrakizay mitoetra amin'ny finoana ve za sa tsy mitoetra amin'ny finoana io zany dia zao milazahana toetra foana io ndra ohatra efa diso lalana ianao ary any amin'ny Korintianina 1:9 izy dia zao ny zavatra teneniny eo Korintianina 1:9 dia retsika kely 9 zany Korintianina 1:9 dia ahoana izy io nefa amintsika kosa dia Andriamanitra iray ihany dia ny iray izay ny havian'ny zavatra rehetra ary ho azy isika ary iray ihany ny tompo dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa iray Andriamanitra iray Kristy tsy misy hafa eto nefa ny zavatra hitantsika dia zao misy Kristy anankiroa eto ny anankiray maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina nahazo 3 alina sy 3 alina tao kibon'ny tany araka ny soratra masina ny anankiray maty zoma nitsangana tamin'ny andro alahady araka ny fampianaran'ny eglizy tsy nahazo 3 andro sy 3 alina misy Jesosy anankiroa zany eo iza no izy amin'ireo eto nefa dia tenenina iray ihany no Andriamanitra ozy izy iray no tompo dia Jesosy Kristy zany nefa misy tompo anankiroa io resahana eto iray ihany no tompo dia iza no marina amin'io ilay voalaza ny soratra masina ihany no marina amin'io Jesosy araka ny soratra masina io maty amin'ny atsasaky ny herinandro nitsangana amin'ny andro fahatelo vitantsika zany ny fandrefesana ny tempoly sy ny altara araka ilay tenin'Andriamanitra manao hoe refeso ny tempoly sy ny altara ary isao izay mivavaka ao firy ny mivavaka ao betsaka ve ny manaraka an'io voalaza ny fandrefesana ny tempoly ny refentsika teo dia tsika eny dia afaka mamaly azy vitsy anisa zany mety azo isaina kory ary zany angambany vitsy anisa zany fa ny manaraka an'ilay Jesosy maty zoma dia maro anatapitrisany mihitsy refy anankiroa zany ireo voarefy zany ny tempoly eto araka ny soratra masina iza ilay tempolin'ny fanahy masina isika ilay tempolin'ny fanahy masina hita ao anatintsika ve ilay tombo-kasen'ny fanahy masina le refy le famantarana an'Andriamanitra inona daholo ny refesintsika teto mikasika ny fandrefesana ny tempoly io nyresaka tsika ny amin'ny resaka hoe fafolo-karena nyresaka tsika ny amin'ny sabata dia ny sabata ao anatin'izay ny lalàna zany satria ny sabata ao anatin'ny lalàna nyresaka tsika ny amin'ny madio sy ny maloto teto nyresaka tsika ny amin'ny rahany zanak'ondry nyresaka tsika ny amin'ny famorana dia mitondra amin'ny finoana mitondra ho amin'ny batisa nyresaka tsika ny amin'ilay Jesosy maty 3 andro 3 alina io zany ilay famantarana ny amin'ilay tombo-kase ny fanahy masina amin'ny mahatempolo ny fanahy masina antsika zany dia hita ao anatintsika zany ireo famantarana ireo ao aminy koa ianareo izy rehefa nino no nasiana ny tombo-kase ny fanahy masina
ireo famantaran'ireo nefa dia hita ao anatin'ny tempolo ireo. Izay no mahatempolo ny fanamasina antsika izay. Ary ny zavatra nresantsika rehetra ireo dia mitondra antsika makany amin'ny fanamasina daholo ireo zavatra hitantsika rehetra teo ireo. Ny batisan'ny fanamasina. Le rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry no manamasina antsika. Ilay Jesosy maty 3 andro sy 3 alina. Amin'ny alalan'io Jesosy maty 3 andro sy 3 alina io no andraisantsika ny fanamasina satria izy no manome antsika ilay fanamasina. Ny resaka sabata, Andriamanitra milaza. Andriamanitra no manamasina ny sabata. Ny resaka tsika ny amin'ny madio sy ny maloto. Ozy Andriamanitra manao hoe aoko ho masina ihany nareo satria masina ho Jehova Andriamanitrareo. Ny amin'ny resaka fahafolo-karena dia ozy Andriamanitra manao hoe atokano aho izy ny fahafolo-karena satria masina ho ahy izany. Efa niresantsika teto mikasika an'io. Ireo famantarana rehetra ireo izay hita ao anatin'ny tempolo ny fanamasina. Hitantsika ny tombo-kase an'ny fanamasina tany amin'ny toko 7 amin'ny resakitsika ny amin'ilay tombo-kasen'Andriamanitra. Rehefa niresaka indray ny fandrefesana ny tempolo dia hitantsika ao anatin'ny tempolo ihany koa ireo famantarana izay hitantsika tany amin'ny tombo-kase ny fanamasina ireo. Ray ihany zany ireo. Ray ihany ireo. Ary ireo zany famantarana hita eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra zany ireo. Raha manana an'ireo famantaran'ireo zany ianao dia ao anatin'ilay refin'i Jehova zany ianao. Ao anatin'ilay baorina an'Andriamanitra zany ianao. Tsy manana an'ireo refy ireo zany ianao, any ivelan'ny refin'Andriamanitra zany ianao. Any zany ny toerana misy ianao. Ka satria tsika miresaka zany ny fanamasina. Satria tsika tempolon'ny fanamasina. Ary io tempolon'ny fanamasina io no nyrefesitsika teto. Dia mila fantaritsika ihany koa zany io fanamasina io. Satria be dia be zany ny mampianatra mikasika amin'ny resaka fanamasina manao hoe te azo ny fanamasina reo makanesa aty aminay. Dia aty aminay no ahafahana mahazo ny fanamasina. Fa tsy maintsy ianarantsika koa zany mikasika ny fanamasina io satria misy fanamamitaka zany. Araka ilay tenenin'i Jesosy, ombenimbeny, averika an'ilay izy manao hoe fa Jesy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka. Ka ny miasa amin'io mpamina ny sandoka io dia ilay fanamamitaka no miasa amin'io zany. Ka mba tsy handraisantsika zany an'io fanamamitaka io dia mila fantaritsika zany ilay fanan'Andriamanitra io izay miasa ao anatintsika. Hianatra zany tsika momba ny fanamasina zany. Hamantarantsika hoe ahoana io fanamasina izay miasa amintsika io. Hianatra an'io zany tsika, izay no lesontsika manaraka zany, dia mikasika ny fanamasina zany tsika. Isaoran'Andriamanitra ny zavatra rehetra, voninahitra ho azy irery ihany. Vita mikasika ny fandresesana amin'ny tempolo iny. Dia irositsika fampianarana manaraka zany, tonga dia irositsika miresaka hoe fanamasina. Vavaka sika isaotran'Andriamanitra. Jehova Andriamanitra raha io mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra raha io fa noho ny fahasoavanao dia afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao izahay. Eny napetraka ao eo anoloanay tokoa ny safidy. Na zay safidy andany teninao ka tsy homendrika azo ny fiainana mandrakizay. Na zay safidy ankalaza ny teninao hanaraka izany. Ka anisany izay azo anjara amin'ilay fiainana mandrakizay ka homendrika izany. Voninahitra ho anao rahitra amin'izao mandrakizay. Dia raina mandrakizay ny anaranao ane. Ny anaran'i Jesosy na ny ratanezan'ny vavaka izany raha teto anatrehanao. Alleluia. Amen. Dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Bye daholo. Fanamasina indray ny lesontsika manaraka zany. Bye. Veloma daholo. She